Vatimpana etni pasteur Barbier Christina. Koa ankehitriny raha iahy no nifeko tokoa ianareo ka hitandrina ny fanekeko dia ho rakitra soa ho ahy mihoatra noho ny firenena rehetra ianareo. Fa ahy ny tany rehetra. Amen. Mivavaka isika. Dia laza no sandratra ianao ry Andriamanitra tsara indrindra. Tia sy mpamindra fo. Nanome anay an Jesosy Kristy zanakao ianao raio mba hitondra ny fahotanay, ny elokainy tsy fatanteranay rehetra teo amin'ny azo fijaliana mba ho anisany ho mpandova ny lanitra izahay iray malala. Izany isaoranay ianao amin'izao maraina izao satria mbola novelominao, nomenao ity andro vaovao ity ho mariky ny faharetanao aminay sy ny fitiavanao lehibe indrindra anay. Koa dera sy laza ho anao Jesosy Kristy ka ho tokoa zahay miara miventy ny iran'ny mpanao salamo hoe masina, masina, masina Jehova tompony maro, heniky ny voninahiny ny tany rehetra. Amen. Mamelany elokay Jesosy mpamonjy eo satria dia tsy mendrika na iantso ny anaranao izao maraina izao hoe sasa ombranao madio andray ny famelan-keloka ny famindram-ponao. Diovy amin'ny tsy famarinana rehetra tompo. Omeo fo vaovao indray Jesosy io. Omeo fanahy vaovao indray Jesosy io. Afanay mandeha ifanaraka amin'ny sitraponao amin'ny tian'io ty indray. Omeo anay ny fanahinao masina izay mpitady-dalana anay. Manilo ny dianay, mampahery anay, mampatanjaka anay, manoro lalana anay isanandro mba tsy raparapanay ao anatin'ny aisina. Koa mitenena Jesosy amin'ny alalan'ny fanahinao masina, vonina ieno anao izahay. Misaotra tompo. Aleluia. Amen. Mbola mpitombony amintsika lalandava ry havana ny fahasoavana omba ampiadanana avy amin'Andriamanitra ray amin'ny alalan'ny Jesosy Kristy tompontsika ary koa ny fampiraisana miaraka amin'ny fanahy masina. Izany fiarabana apostolika izany arabanantsika isa-tokantrano mampandroso ny filazantsara amin'izao ora izao. Araka ny hitantsika amin'ny raha nanokatra ny idirana ao anatin'izao fampianarana izao tsika dia hitantsika ny hoe ny lohateny lehibe izay milaza hoe moa tazan'i Jesosy tokoa va? Ilay famantarana fa mpianatry ny Jesosy itsika. Izany lohateny lehibe izany no amakitsika ary ny teny izay voatondro atsika anio filazantsara ny Jesosy Kristy araka ny Jaona. Jaona toko 3:20, andininy 4:30 ka hatramin'ny 5:30. Jean chapitre 13 verset 34 à 35. Vakina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Didy vaovao no omeko anareo. Dieny mba hifankatsiavanareo. Eny, aoka ho tahaka ny nitiavako anareo no mba hifankatsiavanareo kosa. Izany no hahafantarana ny olona rehetra fa mpianatra ianareo raha mifankatia. Amen. Toetra anankiray izay ananantsika olombelona mantsy ry havana izany hoe mila famantarana izany. Mila famantarana itsika vao afaka hino sy hanaiky. Raha dinina ny soratra masina dia ahitana porofo marobe manamarina fa efa nisy hatrany am-boalohany izany toetra izany. Mila famantarana izany. Raha ny rain'i Jehovah Andriamanitra hitondra ny zanak'Israely hivoaka tany Egipta Mosesy dia nitaky famantarana izy mba hinoan'ny olona azy fa iraky Jehovah izy. Koa dia natolotry ny Jehovah azy ny te-hipahagagana sy ny loza izay nampitondrany azy. Dia natoky Mosesy ka nandroso nanefa ny adidiny. Mbola karazan'izany ihany koa ny any Maria. Nitady toko azy raha nilazana fa hiteraka ny mpamonjy teo amin'ny mahavirijina azy izy. Ny fanahy masina izay nanaloka azy sy ny hery ny avo indrindra ho tonga
ao aminy no hahafantarany izany. I Zakaria koa, raha nilazany anjely ny amin'ny terahany Jaona mpanao batisa, dia nitaky famantarana koa izy, ka indrisy fa ny hamoanany no hahafantarany ny fahatanteran'Andriamanitra ny sitrapony amin'ny tenany. Ary afa-tsy ireo tantara amin'ny soratra masina ireo, dia famantarana maro tsy tambo isaina ry havana no ampiasaina hamantarana sy alalana ary ampiaiky ny maro. Koa dia na fiainantsika andavanandro aza, hita eo amin'ny fiainam-bahoaka izany, koa ny miaramila ohatra, fantatra amin'ny fitafiana sy ny galonany. Ny mpanao fanjakana eo amin'ny haingony manokana ohatra, ary na amin'ny fivavahana aza, raha mijery ny mpitarika dia mora fantarina koa amin'ny akanjo lavabe fotsy, misy ara misy satroka hafantarana azy ireo. Anisan'ireo ary ny fitafian'ny mpisorona be sy ny mpisorona amin'ny testamenta taloha, araka ny voalazan'ny Baiboly. Magaga nefa, ny magaga dia fa amin'ity famantarana hita maso ilaina ka ampiasaina ity, dia tsy mba manana izay famantarana azy ny kristianina ao amin'ny fiangonana, eny fa na dia ivelan'ny fiangonana aza. Fa izay mba famantarana ivelany kosa eo amin'ny mpanaraka any Kristy na kristianina ireo, dia tena hoe to tsy de hita loatra izany. Koa toa ilaina ihany nefa eo, moa tsy mba taky mitoetra maha olona eto amin'izao tontolo izao tokoa moa izany. Tsy mahasoa ve sa nahoana no tsy nametraka izany Jesosy? Ka hatramin'izao aza dia to tsy hita tokoa izany. Jesosy tenany koa dia tsy mba nanana famantarana akory teny amin'ny tenany na ny fitafiana, fa mitovy tamin'ny sarambabe-bahoaka hatrany izy. Toy izany koa ny mpianatra, na izany aza nefa dia voalaza fa nataiza no nalehan Jesosy tamin'ny andro ny nofony tety an-tany, raha ny tety faritany ka nampianatra izy, dia tsarovy fa tena fantatra tokoa izy. Takan'izany koa ry Paoly, ry Petera, ry Jaona sy ny apôstôly rehetra, dia tsy niafina tamin'ny vahoaka fa mpianatry ny tompo. Nahoana nefa no fantatra toy izany izy ireny? Raha Jesosy izay notadiavin'ireo fahavalony mihitsy tsy ho fantatra tokoa, nefa tena fantatra tsara, ary fantatry ny tsy hita maso azy akory aza. Nosoran-dratsy toy ny hoe novanatare mihitsy aza Jesosy, nenjena, novonoina aza, zany hoe nofoanana mba tsy ho hita sy tsy ho heno akory. Nefa ireo rehetra ireo no vao maika nampianjaanja sy nampamirapiratra ny fahafantarana azy, ka hita fa tena niavaka noho ny maro izy. Dia tsy mety ho takona velively izany tety an-tany. Koa raha Andriamanitra ary no toa nanaraka izany filana famantarana ananantsika olombelona izany tany am-boalohany, dia tsy zavatra noadinoiny Jesosy akory izany, fa tamin'ireo mpianany izay nomaniny ho mpanaraka azy ireo tokoa ity famantarana hahalalan'ny olona rehetra azy ireo ho mpianany ity. Koa inona no nataony? Nomeny ary dia napetrany Jesosy ho famantarana hahalalan'ny olona rehetra, ny kristianina ary, ny hoe fifankatiavana. Tsy hoe nomeny fotsiny, fa notsindriny dia notsindriny mafy.
fa tsy maintsy analana izany ho tahaka ny tandra vadikoditra amin'ny fiainana isan'andro. Ka mba hatadidiana izany mazava tsara azy dia nolazainy hoe didy vaovao. Ny fitondrana itia famantarana ity, izany ho izy no ahafantaran'ny olona rehetra fa mpianatro ianareo raha mifankatia. Ny fifankatiavana ary famantarana ho an'ny mpianatry Kristy izay lazaina amin'ny teny be voninahitra ity hoe kristiana. Izany no ahafantaran'ny olona rehetra fa mpianatro ianareo raha mifankatia hoy ny Tompo. Didy vaovao ary hoy Jesosy no omeko anareo. Atrangany zany tenin' Jesosy izany fa misy tokoa zany ny didy ela. Ary inona moa ity didy ela ity ka mahavaovao an'izao an Jesosy izao? Raha ny fitiavana sy ny fankatiavana no jerena ary ireto no didy nahazatra ka no fandovan'ny taranaka hatrany hatrany. De inona lay izy tao amin'ny didy ela? Izay tiahy ihany no mba tiavoko, fa maso solon'ny maso, nify solon'ny nify. Dia mba nasiany tarekely koa aza ka nataony Jesosy hoe tiavany namanao tahaka ny tenanao, tiavany fahavalonao. Ireo didy ela no lazainy etery ambony dia samy mampiariary fa ny tena koa no zava-dehibe sy fototra eo amin'ny fatanterahana azy. Koa na manao inona na manao inona na manao ahoana ny endriky ny fanatsarana azy, izany didy ela izany dia mitoetra ho ela ihany izy. Fa tena efa no raisy ny devoly ho didy miasa ao amin'ny fanjakany. Ary izany no atsoina hoe fitiavan-tena. Tia mba ho tiavina, mifankatia mba ho voavonjy amin'ny mahampatra. Koa izany na tonga tsika mpiray-tandrazana milaza hoe havana raha misy patsa. Koa ela ary na dia toa vaovao amin'ny fanosorana azy loko samihafa, efa ela eo amin'ny tambitamby feno fitaka ataony Adama ela izany. Fa ny didy vaovao kosa ry havana, ny didy vaovao kosa dia fantaro fa ny Adama vaovao no manome azy. Ary vaovao tokoa izy eo amin'ny heviny sy ny fisehoany ka toy izao: tahaka ny nitiavako anareo hoy Jesosy. Fitiavana tsy mijery ny tena izany fa ny hafa. Fifankatiavana tsy mikendry valiny fa vonina hanao sorona ny tena aza ho fanasoavana ny hafa. Izany no vaovao. Fa fiainana tena manavao sy mahavahiny ny fiainana eto an-tany tokoa izany. Ary izany fiainana izany no fiainana. Izany fiainana izany no nentin'ny Tompo Jesosy eto an-tany ho fiainan'ny kristianina, ary tena ampy tanteraka hahafantarana azy fa mpianatry Kristy ny kristianina. Ary motsy izany tokoa ny mason'izao tontolo izao mijery izay mifankatia araka io lasitra asehon'i Jesosy eto io hoe tahaka ny nitiavako anareo io, kanefa dia lazaindreo tontolo izao ho fahadalana izany. Nefa ny mason'ny lanitra, Andriamanitra izay fitiavana, mahita azy ho tena mamirapiratra ka mazava tsy takony raony ny tany tsy ho tazana velively. Ka izay manana azy ary mitafy izany famantarana vaovao zany dia sady fantatra hatreto an-tany izy no tsy ho takona fenina fa
ianjaanja sy ho be voninahitra hatrany an-danitra. Fantatry ny olona rehetra fa mpianatry Kristy ary indrindra eken'Andriamanitra ho tena vahoaka tompo-toerana ao an-danitra ao. Moa ary ve? Efa fantatry Jesosy Kristy ary fa tena mpianatry Kristy marina izy ao ianao. Moa ary ve? Efa fantatry ny olona rehetra ary fa mpianatry Kristy izao sy ianao. Dia ny hitafiko sy hitafiana ho an'i Kristy, indrindra fa izy eo amin'ny azo fijaliana, izay tena fa mirapiratany ny fitiavany indrindra, fa ny lanitra nafony ho izaho, ny voninahiny ny laozany ianao, ny tenany nafoiny mba hampisy antsika ho ao amin'ny fon'Andriamanitra, izay tian'ny olona rehetra ho vonjena. Fifankatiavana madio, mamirapiratra, tarafin'ny Kristy, izany ary no famantarana tsy maintsy ananana, mba ho fantatry ny olona rehetra fa kristianina marina, mpianatry ny Kristy marina, isika. Ny fankahalana, ny fiatsaram-belatsy, ny toetra maro samihafa rehetra mifanohatra amin'izany fitiavana izany ary dia mbola ny any Adama ela ihany izany. Koa raha sanatria mbola manana an'izany isika, hoe ny tenin'ny Jona mpanao batise, mibebala ianareo fa efa akaiky ny fanjakany lanitra. Koa tafio Jesosy Kristy fitiavana, dia miraperatra ny famantarana amin'ny maha-kristianina isy ianao. Azo rery ny voninahitra atsika kosa ny fitiavan Jesosy sy miova ho maliseny io, ary mandrakizay. Aleluia, amen. Vavaka sika tompoko. Jesosy tompo, saotra indrindra Jesosy malala fa tsy mitsahatra ianao mampianatra anay, mampahery anay, manoro anay isan'andro ny tena sitraponao, mba ho hitetỳ aminay tokoa ilay famantarana kristianina mpanaradianao marina tokoa izahay. Ny nofinay mantsy manohitry ny fanahy, ka tsy vitanay izany amin'ny herin'ny tenanay, satria dia ny fonay miavonavona, ny fonay mora tesitra, ny fonay mora misandoatra, mitahiry lolo-po, ny fonay mitahiry fiatsaram-belatsy. Jesosy malalako, ka dia tsy tanterakay ny izany didy vaovao izahay. So fa eo ny teninao fa nilo ny tongotsay sy fanazavany lalanay. Omeo anay ny fitiavanao Jesosy, mba hafantaranao tokoa fa tena mpianatrao marina izahay, mba hafantaranao marina tokoa fa mba ho fantatrao marina tokoa fa tena mpanomponao izahay, mpanaradianao marina tokoa izahay, ary mba ho hitan'izao tontolo izao fa mitafy an'i Kristy izahay. Mankasitraka Jesosy malalako. Raisoariny tsotra amin'izay tononona amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo velona sy masina manan-kery avy a Nazareta, fa ny fitiavan'Andriamanitra ray tsy miova ho maliseny eo ary mandrakizay. Ny fahasoavan'i Jesosy Kristy ka nolazainy amintsika tokoa hoe ampy ho anao ny fahasoavako, ary ny fiadanan'ny Jesosy Kristy mihoatra noho ny fahalalana rehetrany. Ameno ny fosy ny fanahintsika isan'andro ka andehanantsika amin'ny fitiavana. Aoka tokoa ny tenin'ny tompo tanteraka amintsika hoe anaka, atolory ahy ny fonao, fa ho anao kosa Kristy malala, zanak'ondrin'Andriamanitra, mitondra ny fanekena vaovao, ampiavana anay amin'Andriamanitra. Ho anao ny saotra, ho anao ny aja, ho anao ny dera sy ny voninahitra mihery sy ny fahefana, hatramin'ny taloha indrindra izany, mbola ho anao ankehitriny ary ho anao mandrakizay, fa ho an'ny sakaizanao ankehitriny kosa ny fitiavanao miredareda ho anao aloha ary ho an'ny koa ho an'ny hafa. Aleluia, amen.